fa zany indray mahita tsy matoky tena ny mpitondra hoe mety tsy ho vitany ity mandaty deuxième mandaty ka manao diversion izy na manodina ny sainy vahoaka izy ho any amin'ny troisième mandat mba ho any ady hevitra fa tsy ho amin'ity mandaty na ity mandaty ary mbola tsotsofina hoe tsy fantatra na ho vita na tsy ho vita amin'izao fahatapahan'ny-jiro zao fotsiny io ary hitantsika efa miororana iny fitondra fanjakana eto amintsika eto mahitaka ny zavatra nitrangany ivelany io tena miorooro ny mpitondra fanjakana mahita zavatra nitrangany ivelany mbola angatahana amin'ny Andriamanitra ekany iny gasy tsy akatahaka ny zavatra ohatran'izao fa nanina izy no andeha akatahaka ny zavatra ohatran'izany misy antony raha ny zavatra ity fitondrana amin'izao ty io ange vao nanomboka fotsiny hoe nanomboka fanjakana fotsiny tamin'ny 2009 dia raha tanteraka teo ny tetikasa izay tokony hampandrosa Madagascar fa zao moa zava-misy isy maintsy atsehana fa tika izona dia izao ny zara tiako tenenina ho an'ireo olona izay mbola milaza fa hoe mankasitraka na mahita ny fitezana izao fitondrana izao dia izao manana taranaka ianareo fantatrareo tsara mihitsiny fa ny Madagascar dia atsika rehetrarehetra ary na tsy hoe ianareo akory no eo amin'ny toerana dia anjaka manjak'izay eo nareo fa manapetra ihany zany ka ny zavatra tiako tenenina dia izao dia nio ny tenanareo sy nio ihany keo no avy ny taranaka satria sy ny oeraoeranao androany sy ny merci président anao androany niatoka no avy ny taranaka ao fa reny zavatra hita tany Nepal reny dia efa taratra hoe ohatran'ireny ny olona zany rehefa masika ohatran'ireny ny vahoaka rehefa mirehatra afatra ho an'ireo mpitondra fanjakana izay tarihany gaslo mambahoaka dia izao raha mbola hitanao hoe sy mirongatra ny vahoaka sy mafana mbola tsy feny tsara ny kapoaka dia mbola tsy tara ianao amin'ny fanapahan-kevitra fa azandrasana ho feno ny kapoaka ny vahoaka ary mpitondra vao hanapa-kevitra ianao fa raha izay no andrasanao ho tara ianao sy mbola ento moa izy ho amin'ny ankehitriny tena zava-dehibe no nambara tao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny ary ilaina ihany koa ny fampahafantarana ny amin'ny hoe inona moa zany ny zavatra apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena be dehibe mantsy ny resaka noresantsika teny ampiandohana sy ny atramin'izay teto amin'ny onjam-peo ary anisan'ny mamerina izantsika amin'izao fotoana izao izay noresahan'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany rehefa tiazo ilay toerana izy ny amin'ny hoe anao sehatra bebe koa sy amoronasa ho an'ny tanora tadiditsika izay aiza zao zany zao izay sehatra zay ho an'ilay tanora aiza le sehatrasa le nitakina tamin'izany fotoana izany izay le tenenina teto foana lazainareo amin'izany hoe nareo dia manan-kena be fa tany lasa mpanohatra tsy maninona aloha zay fa rehefa mampatsiavy izy zany dia fahatsoana ohatra anao zao mananjanaka telo ianao nareo mivady rehefa miteny le zanaka anankiray hoe nampatsiahana an'izao ianao papa maman aloha papa fa sy maman manko tsy nampatsiahan'izay ianao papa tamin'ny 30 volana oktobra taon'ny 2024 tsy hivoaka ato dia efa miteny azay zao le taona nefa lefa 524 dia mampatsiaha amin'izay zany ny tenanay amin'ny mampanao gazety anay ny zavatra misy noho ny tanysaina teto hoe inona ny zavatra misy tao anatin'izay le zavatra misy tsy mipetraka zao nareo dia milaza ny ray raha tovinarivo sanda hoe afaka 2 herinandro dia hipetraka ny 500 megawatt nareo ragaza mampimeranga nareo tena mariny zany aza mampimeranga nareo lasa kobaka ambava mibetsaka ao anatin'ilay sehatra naovana kopa tany no raha tolo-janary sia manaraka tsy tapaka ihany koa ao anatin'izay sehatra izay ny zavatra apetraka tsika eto zany tsika nanao an'ilay hoe anao kianja anao hôpitaly anao université
anao sekoly fanabeazana fototra sy ny makany hoe manara-penitra aiza Rajoelina manara-penitra tena mipetraka ve zany le izy fa hitatsika amin'izao fotoana izao fa tsy manaraka an'izany ny zavatra misy eto amintsika sola ka hoe so de ty Madagascar ity mihitsy mila leva sanina so de izay raha mety kokoa raha ohatra tsika ka apita zay foana ho an'ny resahako ny resaka momba fampitahana izay atao be de be manko ny olona miteny aza mampitovy lakana manjahatra ary Rajoelina tsy mampitovy lakana manjahatra tsika firenena mivita amin'ny firenena hafa ve tadimo zavatsara fa zany firenena kely taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina zany nosy Maorisy zay tena nanovo ary nitrandraka ny fandrosoana teto Madagascar tamin'izany fotoana zany tamin'ny teo anelanelan'ny repoblika voalohany sy ny faharoa teo izy tena nitrandraka teto Madagascar hoe ahoana ny tena lasa mandroso ohatr' zao lasa madio le Madagascar lasa ohatr' zao be de be mihitsy ny zavatra trandrahany teto rehefa voatrandrahan'izay raha tovinarivo ao anatin'ilay izy de nataony le zavatra tsara nalainy teto nataony tao amin'ilay fireneny tsy mahagaga raha mandroso be izy ao amin'ny ankehitriny de tsika indray lasa tiarinana ary lasa tena tiarinana lavitra be mihitsy na niresaka momba ny fahadiovana na niresaka momba ny lalina migodana zany lasa tiarina be atsika aza miresaka mihitsiny nen'olona rehefa tena vita niainga teo amin'ilay netombohany hatrany amin'le nefarany amin'le lalina migodana be hatrany amin'ny 5-20 kilometatra mihodikotina ao anatin'izany fireneny zany zay izy vao nitokana anazy io vao nametraka anazy hoe ity tsy ny antso olona avany ivelana fa ry zareo tao ihany tsy ireo ny firenena afrikanina tia Ethiopia rehefa nanao izy le toadrano anisan'le goavana be 1 kilometatra sy 400 metatra izay tsy ny antso izy hoe tia filoham-pirenena tia fa ny ministre prime ministre ihany tena vita le izy ny etsika eto mba tsy tenenako zavatra hafa mitondra jirona koa iny le filoham-pirenena izany hoe le zara andraikitra mihitsy zany eto amintsika tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy fa samy manao an'izay saim-patany alao foana le filoham-pirenena raha zany nanendrena maninona raha ravana any reo afaka tao izy zany de tsy reo nge mihinam-bolanay fotsiny tadima zavatsara fa miaingany ny mpitondra ny prime ministre sy reo mpandihany volanay no hoanindreo ka maninona raha tonga de atsatra zany reo hoe rehefa vitanao de ataovy ihany maninona moa raha ohatra sosikevitra reo olona ao anatin'ny manana ny fidim-bahoaka ny anale any an'le fidina foana io zao andeha ndray tsika ny fividiana loha olona de jereo tsara misy ndray zao fa namana fa miandriandry tendrena satria tsy samy sehatra le vahoaka satria tsy tiany vahoaka tena tsara koa aloha ty le kisarisary ataonareo ty enjana koa le olona hoe tia indray ho ny kabesony Rajoelina nareo raha tena mahato zavatra mazava koa raha le izy ao anatin'ireny maninona moa zany raha le any anatin'ny zavatra misy eto amintsika no apetratsika mazava no hoe inona ny zavatra misy ao anatin'izay se le fametrahana mazava tiako resahana de no hoe tsotra hoe reo olon'ireo voafidy eny anivon'ny antenimera-pirenena ao anatin'ireo olona ao anatin'ny anteny ohatra ty resahako ty raha ohatra hoe mety de ataovy rehefa tsy mety de ajanony ohatra le fanaoanareo anazy ao anatin'izay sehatra izay mametraka ianareo hoe reto na ava amin'iza na ava amin'iza ka fantatra fa nanona vahoaka be tao anatin'ny fahari-piadidina nisy reny rangamba atao any anatina ministra satria reny ne olom-boatendry reny ne olom-boafidy mantsy azafady fa tsy olom-boatendry fa raha ohatra ka le olom-boatendry ny apetraka reo eo mazava ho azy fa manara-drenondrano izy kofe manara-pandraitra fotsiny eny de zay lalany iny voalohany iny le manara-davahana de izany zavatra rehetrarehetra zany zay le tsy mety eto amintsika fa mifametrahana mazava zany de tsotra no hoe reo zavatra efa novolavolaina hatramin'izay teto Madagasikara mitondra atsika maka sola ka hoe pitehana le sehatra hafa
sy atrasa zay misy atao amintsika ohatrany hoe ny Air Madagascar, ny jiramaty apitehana dia ianareo no hitady zavatra hafa ao anatin'ilay izy, andonana zavatra hafa ao anatin'ilay izy sy maro isan-karazany fa tsy mangarahara. Efa hatramin'izay efa tsy mangarahara ny fitondrana teto hoe tapitapohany tonga teo anatin'ilay fitondrana ne dia nanao an'ne raha le an'le mpitondra le ty ivelany sy le mpanaradi sy le mpanao merci présidence le eny tompoko dia mahita mihitsy ny misy fandrosoana eto Madagasikara. Mba teneno ary ny olona ihany Betroka, mba teneno ny olona ny Maintrano, mba teneno ny olona ny Vangaindrano, any Besalampy, mba teneno ireo olondreo misy ve zany fandrosoana zany any amin'ireo faritra ireo. Fa raha miainga eo Tsoromandidy tsika makany Maintrano tena anareo mazava enjana zany tena enjana zany zany lalana zany. Raha miainga eo Tsoromandidy mandrapatonga any Maintrano zany. Fa ny antony tsy anaovanareo azy io zay moa zany le lazay le mpitondra amin'izao fotoana izao, tsy misy ninina ono ao raha miainga eo Tsoromandidy makany Maintrano le tenenile tsisy ninina zany, sady tsy misy vokatra, tsy misy be de be, le tsy misy tompontsoa de tsy anamboatra an'io lalana io mihitsy zany. Tejereo le lalanao. Raha ny mpanao ralia raha mpiazakazaka amin'ny fiara na moto tsy andeha amin'le lalana mihitsy satria tena ratsy de ratsy izany lalana izany. Fanaovana ralia zany manaraka fenitra fa tsy hoe akory ny misy manko ny olona rehefa lalana ratsy tamena be de afaka anaovana azakazaka fiarakodia tsy mivaliny, fa misy manaraka amin'ny fenitra akory eny. De ao anatin'izay sehatra rehefa tsy misy tompontsoa anareo zany de tsy amboarina le lalana. Nefa n'izany ny alasahirana takiny vahoaka aminareo. Any Antsalova zany makasitraka ny solombavambahoaka avy any Antsalova. Tena enjany io efa nalehako io. Raha miala atya Maintrano de ohatran'io mandeha any Mazanga zany lalana. Any le Antsalova. Fa manjaka any hatramin'izay ka hatramin'izao de nidalo. Ianao zany ao anatin'le faritra satria ao anatin'la izy tena zao tsika raha mandalo any be de be n'olona avany fa tena fahirano tanteraka. Ny atsika eto mbola misy rano ihany fa tena tsy mahita rano intsony any ka le olona efa mipetraka teo amin'ilay toerana nandritry ny taona maro tsy maintsy mifindra midina ambany kokoa any amin'izay misy rano. Zany hoe mandao an'le tanànany tanteraka izy de manorim-ponenana any amin'le faritra izay hitany rano. De reny olon'ireny lasa le tsika eto lasa le mpitsoponenana miala any amin'ny faritra misy anazy de findra any amin'ny faritra anankiray tsy ohatra le any ampitan-dranomasina le hoe miala ao Maroka de tonga any Espagne. Fa izany zavatra zany nefa ny tokony arindra eto Madagasikara hoe inona mba tsy ampitsoponenana nyreto olon'reto fa hiazona anazy ao amin'ny faritra zay misy azy. Ohatra raha jerena hoe tsy misy fahalemana intsony de zay mampitsoka an'le olona ametrao ametrao mpitandro filaminanao. Raha tena mandalo eto le FB ataovy mampanao fampiofanana izy hoe ahoana ny hitandronay hoe fa tsy hainay le izy. Le izy koa tsy fantatra na misy na tsisy raha tovinareo hoe misy ezany ve eto fatra veriverezina fotsiny le zavatra. De ny zavatra atao zany ao anatin'ireny tsy mitsoponenana intsony le olona fa mametraka kosa ny ny atao amin'ity faritra inona zao mampikakaiky ny olona rehetrarehetra ao amin'ny faritra Atsimonosy io. Resaka rano, resaka kere, resaka tsy fisin'ny fambolena sy ny fiompiana satria potika sy maty zany rehetrarehetra any ka lasa mihinana voandraketa ny olona any. De apetrao zany le nitenenareo tany voalohany zay ranga de ametraka ity le orinasa le nitenenay tamin'izany fotoana izany atsanganay amin'izao. Raha izao nareo manao mbola tsy tara. Fa raha le anao le tohadrano nareo fa tara. Ny olona tao Ethiopia 17 taonako. Raha le nanomboka vao natokavana teo zao nanaovanareo tohadrano anisan'ny goavana koa tao amin'ny Vangaindrano za mino sy matoky fa tsy horerinaratra intsony sika teto Madagasikara. Inona ny olana tsy andraisana fepetra hoe reo le angovo azo avoazina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro vidy takelaka lehibe le misitona herinaratra de misy mitazona vatoaratra le ty ambany. Inona ny tsy anaovana an'izany reo le apetraka be de be reo zany de reo le mitsinjara etsy seroa izarana an'izany isa tokantrano ohatra
manafatra an'izany firy tapitrisany vahoaka eto Madagasikara firy tokantrano zany aloha zaraintsika tokantrano manafatra an'izany dia anareo jiramaty any maka an'ilay vidiny ao anatin'ilay izy sy mampiodina an'ilay izy tsotrany vitany ilay izy tsy mitaraina intsony ny olona zay ny olona voiteny hoe merci président angava voavany olana fa izao aloha dia tsy mahita vahaolana mihitsy any ka rehefa misy sosikevitra zay tena hita fa tsara ary tena azo tanterahana sy mampilendalenda ary mamahany alasairana ny vahoaka zay hoentin'ny sehatra avy aty amin'ny fanoherana dia menatra ianareo hoe zareo tena manaky ka mahinona na tsy atsonareo reny olona reny manana an'le vahaolana izy amin'ny hoe tsy adidiko zao samyrery fa adidiko zao sy ianao miaraka mampandrosana ty Madagasikara ty dia apetraka le izy hoe ty zany le fampandrotsona eto fa aza raisina ho fahavalo aza raisina hoe hevitry ny mpanohatra zany fa raha hevitra hita fa hampandroso jereo tsara firenena rehetra dia apetrao amin'ny tena izy hoe ianao tena mahavita an'la izy tsy misy teritery satria tonga eo ambaninareo koa dia lasa eo ambany vahoan'ny tsy haiko fa miosehatra malalaka izy afa mivelatra tadidiko mihitsy ny le ministra namana olona tsara te tsy teneniko ny andraikitra fa efa nanavatra foana izy efa hita le vahaolana teto Madagasikara amin'izao fitondrana zao tamin'izany ity moa zany mbola mitondra efa mipetraka tao anatin'ilay izy le fandrosoana satria efa voavatsy kelikely ary efa mipakatany an'le goavana fa rehefa mba miteny izy satria mifanatrika teo zany amin'ny reto le mpitondra de reto le tsay de reto le ay de rehefa mandeha ny adevitra de nandonda tabatra amin'ny ministra hoe Andriamatotsay tsy izany ny anaranay fa izao ary io efa hitako mampandroso io ary efa hitanareo nga mafandroso le izy de matsapa le olona hoe efa hitanay ary mipakany an'le vahoaka le fandrosoana fa tsy azonareo atao atreto fa atreto ihany hitanareo amin'izany le trindry ao anatin'ilay izy zany hoe gejain'le olona le izy tsy hipakany an'le vahoaka hitantsika fotsiny ohatra afaka atao ihany ny mampiodina ny jiramaty rehefa ohatra manao baolina ny sanina ny Barea teo tsy le resaka momban'ny fanaovana baolina kitra ny ratsy tsy le sanina tsy resaka Barea ny ratsy tsy le herinaratra any Barea no tedaviny vahoaka fa herinaratra fa any vahoaka miasa zay io tedaviny io vita le izy zany ve de tsy hay ny teninareo tamin'ny voalohany amin'ny 700 mégawatt apina an'le teo lasa 700 sao de lefa mafisam-peo lefa hainao ara ty teneninao ty zao ndray nareo miteny an'le 500 mégawatt sao de mba fana mafisam-peo ndray ara izy ty efa tamin'ny volana maritra ny fampanantenana tamin'ity taona ty zao tsy tanteraka le izy le tsy voaka teny ambomanambola ny fa 30 volana oktobra taona 2024 tsy tanteraka izany membotra lava voaka miditra oatra ny lelon-jaza le resaka de zao ndray nareo mampanantena de terenareo tereko masaka atao voalobo-tsaza ndray zany ny ministra zay tonga hoe roa herinandro tsy maintsy nisy ministra ny teto amintsika rehefa nanao famelabelarany ianao hoe de mato ministra telo herinandro tsy mahita fahatapahana ny anareo moa jiry foana ny teneninareo fa aiza zao le izy aiza ny efa rany le izy na le olona raha voataka teo amin'le toerany manana fanapahan-kevitra ihany ve ohatra hoe raisitsika amin'le DG-ny ACM maniny efa telerinandro teo arina vo hoe nitsofina le olona ohatra amin'ny hafahafa ohatra misy zavatra tsy mazava nitsofina makaiza le olona nitsofina nakany ampitan-dranomasina ve tokony apetraka nefa misy amin'ireo olondreo zay le teneniko teto nefa misy amin'ireo olondreo nampidiriny ery an'le fonja leny aminay ny avaradrany na reraka ty ereo zany mba misatatra anazy amin'ny fomba ofisialy aho mampimele izy fa tena zany mivaliny valobabena ny faritra varadrano tao anatin'izao fitondrana zao zay tsy nisy zany zao tena azo tenena tsy nisy tao anatin'ny 5 taona zany faritra zany anangananareo fonja hainareo moa zany tantara zany mba jerena ihany le faritra tokony ananganana an'le fonja fa tsy hoe zay heritreritrareo dia ny fandraisan'ny olobe ao tanàna sy ny zavatra misy ao le tanàna fanimba zibana ny asin'ilay faritra no ataonareo ao anatin'ilay izy satria na ny mpitondra anisan'ny tena hoe nanana ny sotoavina teto Madagasikara sy ny tandro an'izany tony nianak'Andriamaso tony lalam-pandrenana tsy sananao an'izany mihitsy tao
fa ianareo de mahita am'izao fotoana izao fa hoe ao ny ametrahana an'le izy de efa nametrahanareo rehefa nytenenina teto moa le izy eo rehefa mba tonga ny loza voatsanahary isan-karazany de aloha mba atao ohatra ny any bien-gercy tehirizana vokatra reo na ametrahana olona tsy nentinareo fa nampidiranareo olona rehefa nyteny teto zahay hoe de hipetra-potsiny eo aveo zany io de nampidiranareo olona misaotra anareo aloha fa efa misy fonja zany mba ahafahanareo miditra koa rapitso de efa miteny azay ny zavatra misy zany eto amin'ny tany sy fireny tsotra ao anatin'izay sehatra izay amin'ny fametrahana raha tena anana an'izay fampandrosoana izay jereo aloha nyvahoaka ao aminy salama aveo mivahoaka ao aminy rehefa salama mivahoaka ao aminy tsotra ametrao le orinasa zay ny tany sainareo za zao raha mitanisan'le orinasa le niteneninareo teto de oziny nareo zahay indray nefa nareo no miteny hoe anangana orinasa eto fa len'olona rehefa manao de tonga aloha ny tsy miteny de tonga de manao de fantatry ny olona hoe ay ve ka nisy an'izany orinasa natsangana zany ka tarianalina fa nareo kosa varina de izay rehetrarehetra izay no mila amboarina sy atsaraina fa mazava ny be deabe ny zao ny olona mpanaradianareo efa tena efa miataka efa be deabe ny miala efa be deabe miala ary eo ny sasany efa le manadio tena de ao ny sasany efa le manomboka le tsy raha vao le olona lefa mitatatata zay izy miteny foana nefa n'izy tsy titinina koriny mihinana foana izy nefa n'izy tsy ena tsinoana misotro foana izy nefa n'izy tsy mangateta ary izy de miteny foana nefa n'izy tsy titinina koriny ny zavatra tiana ho resana ao anatin'le sehatra reny tsotra sy mazava ny amin'ny hoe mieritrereta raha ohatra ka ny olona ao anatinareo nefa manomboka miala tsy kelikely manomboka mangina tsy kelikely satria mahita le fitsokany rivotra amin'ny fihetsiketseham-bahoaka ny velany any teto Madagasikara nefa nisy fo zany de tokony alaina tahaka sy alaina lesona zany hoe inona le olana ao anatin'ilay izy de rehefa misy foana ny olana ary misy foana koa mivaolana de mametraka mihitsy hoe tia marina moa zany le olana de ty zany mivaolana apetrako ao anatin'izy ity mba isililay hoe fiadanan'lay vahoaka ao aminy mosaro ny fahavaloko hoe andrianam-pomerina ary ny ranomasina ny valam-pariako rehefa nisy ny fahampanjaka zany napetrany teto rehefa napetraka indray ny repoblika voalohany de mbiasan'ny faharoa tsy sanikasika zany faritra zany zay sopotra teto analamanga manko n'izy ty fa tsy hoe Tananarivo ny telo lanera satria io anisan'ny tena hoe namokatra vary teto analamanga tamin'ny akapobe nanana ny ambiampy ny vahoaka teto analamanga ary nanana sopotra ny tehirizana an'le vary reny ny vahoaka teto analamanga fa indrisy fa io moa zavatra misy ko inona tsony ny azo atao zay ve zany sisany zavatra valibabena ao anatin'ny zavatra zay ataon'ny mpitondra ho amin'ny ankehitriny zay le malaza saina maneritreritra atsika foana ny zavatra zay iainana rehefa mametraka be deabe any teto reo zavatra atao reny rehefa tonga etony mpitondra de miteny nahita le tarian'le firenena tariananiny zay de tsara lizy jereo tsara le fomba firesany rehefa tonga eny serana mpiaramanidiny resa-pirenen'ny vato izy fa ataotsika eto de manao izy hitatsika tsara ka manzavatra ataony fa izao zao de samy kepoka de samy manaraka amin'ny vaovao am'izay iraisam-pirenena hoe fa hoana marina moa ty fihetsehana ao Nepal ty enjana le izy le vahoaka zany ao anatin'ilay sehatra aika neka tsy ho tonga am'izany tsika nefa ny sasany ihany koa de tsy fantatra ny anatintsika ala-peritreretany any ny hafa ihany koa mody mangina tsy miteny ny sasany tsy miady nefa ny kobay akelika ihany de ny hafa mpanaradia tsy akilany teny hoe zay tratrafarany eo zany iny tantara iseo rapitso hoe de izay zavatra rehetrarehetra zay mila apetraka mazava zany teny zao hoe izany tratrafaranao anatin'ilay izy inona marina moa ny antony tena ohatra zao sotra zao nefa tokony ho vita ihany rehefa misy ianao any zao ny tsotra ny le izy
rehefa ianao no nametraka an'le olona teo, le olona tsy navita andraikitra, ina moa tsy analana an'le olona eo an'le toerana. Mazava be ande zany. Ary rehefa manala an'le olona eo an'le toerana ka hita ka ninam-bolam-bahoaka, ohatra nareo le manolana lalam-panorenana io ihany anie. Vao olana tanteraka zao lalam-panorenana ao amin'ny ankehitriny kinona tsy moa, vao hitsakitsaka tapon-doha. Nefa ny dia nolazaina tetsy amin'ny kianja amin'ny Mamasina fa dia minina aho. Dia izay ny zavatra misy. Dia avy rehefa tonga eo an'le toerana dia lazaina fa anao vely rano ah. Reny zavatra teneniny reny misy asiny avokoa reny. Fa tsy hitsy mivava dia atao. Lasa manody reny. Satria tsy nisy olona mihitsy nanery. Tsy nisy olona mihitsy teo nanambana basina nitarika tamin'ny rojo vy. Fa izay le izy minina finiavanao zany ilay nanao an'ilay izy. Dia jereo avokoa ny vahoaka malagasy manerana Madagascar. Fa ao ny olan'ilay vahoaka malagasy efa averimberiko eto foana. Ao anatin'izany ny olana dia tsotra. Mijery ianao nisaparitra. Inona le olana nisaparitra? Aloha aloha anaraka faingotsika dia toizantsika izay raha tovinariva. Savon de toilette classique white, antibactérien, antiseptique. Mitaiza ara-pahasalamana ny hoditra. Tsotra ny fampiasana azy. Hosolo savony classique white ny tarehinao sy ny vatanao. Avelao ilona mandritra ny 3 minitra izay vao kobaniny. Savon de toilette classique white manazava ny hoditra, manalefaka ny hoditra, manadio ny masokoditra, manamandana ny hoditra, manome atandrana ny hoditra. Savon de toilette classique white. Dimpondreny ferrany eto mivalamivali-polo tebokavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koa FM, la radioactive. Makasitraka manokana ny Ismail Abdala Arlala amin'ny fampitana izay feo izay efa tonga any amintsika tsararay avy any hatrany ampitan-dranomasina ihany koa. Rehefa tsy vitanareo mpitandro ny filaminana lay misahana ny filaminana matoa nisy sy ny fanadiadiana matoa tonga eto ny FBI zany raha ohatra hoe misy marina le FBI dia tsy mahavita azy zany tsika, tokony homenatra zany tsika. Rehefa tsy vita ny mpitsabo ny fahasamalama-bahoaka, ny raha tsika nahita ny zavatra misy amin'ireo tratra ny fanapozinana sy ny loza maro isan-karazany sy ny aretina vokatry ny zava-misy ka mahatonga tsika mivadika io tsabona ny ampitan-dranomasina dia mieritrerety ianareo. Rehefa tsy vitatsika manodina ny herinaratra intsony fa mbola anodina n'ilay milina lehibe izay mbola tsy zakany tatezana. Eto dia tena zay. Eto amintsika zany mbola misy vola ambony panga indray zany. Nanamafisana an'ireo tatezana 13 ireo. Eritreretintsika le tatezana teo zany mbola namafisana satria tsy mahazaka an'ilay zavatra. Eritrereto hoe manafatra zavatra ve ianao dia mbola hitondra le zavatra afarana hoe amahany olana, amahany le alasahirana. Nefa izy mbola mitondra olana lehibe sy mbola mandany vola be indray hoe amafiso areo le tetezany reto. Volany zany fanamafisana tetezany zany tsy hoe amafisana fotsiny hoe asivo boiron dia ohatran'le manao safodazy le boiron be. Tsy izany anie e. Dia eritreretintsika an'izany zany. Dia izay reo vao taterina amin'izay. Azontsika antoka avy efa tsy sobanga reo milindreo tonga eny amin'ny faritra le atao hoe ambombanambola. Fa maninona raha itedavana toerana anankiray ohatra hoe mandeha indray mandeha
de misy tatezana mazaka io de mandeha ihany aloha aty an'le tsy mazaka voalohany miangy any Tomasy ny terenkeo ajanony eo daholo rehetrarehetra eo am'izay ny amboariny izy rehetrarehetra installena alefa am'izay fil maro isaka andra nga atao de vita fa lasa lany andro am'le zesta teknika tsika hoe anao an'zao aza de lany andro am' zavatra tsisy dikany lasa le kobaka ambava mibetsaka lasa isaka za zany raha teo aloha rehefa mieno any mpitondra de ohatrany hoe mavelombolo zany fa izoa rehefa mieno de osako angara mbola misy fifidianana raha ve am'izao fotoana izao so de mba efa mahatsapa ran'izy ireo hoe ho tapitra odoa zany de isy ny fifidianana eto amitsika de efa mamolavola olona so de mba izay ary le eritreritrareo de mametraka ianareo mametraka ny zosizosy zao fa raha za zao ny tonga eo am'le toerana de tsy ilaiko mihitsy nreo ameko an'le mpivarotra viary reo de aleo manafatra mihitsy sy manao vaovao ho amin'ny fanamafisana ny andekaleka ohatra amin'ny fanovozana tanteraka ny an'ny voibe sy any saofika zany nefa tetika sy efa nataon'ny Rajoelina Rajoelina mampianiny efa mipetraka zay fa le izy oa ao anatin'le ampipodisy toerana misy elizy efa nataony konanina zao lalana teria rokady navadiky nareo misy an'le PK0 nge tsy sorany de lasa PK0 koa le soratra be hitakeo de aiza ihany de veriny olona zao am'izao fotoana izao manao fotoana ampifankaty eo amin'ny PK0 ny fotoana le PK0 alina anankiray eto soarano PK0 alina anankiray satria izy avy any avaradrano ery ambody fasina samy PK0 reo nareo namorona aniko de very le mpifankaty de mba live sara le PK0 anao de samy manao selfie de samy avokany eo le samy PK0 io zany diso de ny zavatra misy re olona any zay le zavatra le tenenina hoe any le tena le mamahaly ala sahirana raha isolika le 100 litatra ampidonana le teleferika io raha nirotsaka tanteraka tao anatin'ny jiramaty zany iny fa mety tsy navaivay ohatr'izao ianareo mpitondra mahita an'izany hoe folo camion be zao miala eto analamanga makany Mahajanga manjavona le solika aiza misy en'izany nareo ihany mahita an'izany tsisy nafantatra an'izany zao raha tsy nareo nitondra ny teny an'izany hoe zany ny zavatra misy lora isika ny antso efa betsaka ihany koa nareo no miteny hoe aloha sokafana ny antso de efa sokatra ran'io ny antso Ismail Abdala mandray ny antsotsika eo tovolahy koa zany sady mavitrika ny oranjanana raha isika izay antso tafiditra voalohany miarabanao eny tompoko miarabanao tompoko miarabana manolona tsara eny tompoko avaradrano zay miarabatsika avy any avaradrano eniko tsara ny teninao afakafakana fanakianana fa ny angatahako fotsorory eo anao raha anao sosikevitra hoe mba ahoana raha atao an'izao le jirama ahoana fotsorory anao fa tsy mihaino re olonareo mavatra tiako hoe engaviko raha mety atao le vahoaka asaina miteny mitatotra foana fa leo ihany reo rehefa olona tapitrisa mitaraina milaza tsy mitaraina tsonitsika tonga de nahoana natao an'izao ny any tsy mety ty aminay tsy mety ty aminay zay atao fa raha elanenao nanao sosikevitra fotsirora tsy mihaino reo marina mihitsy hoe tsy zaka le zavatra ry amin'ny jirama le Tomasy nankanaty de hoe tsy mila sosikevitra fa tonga de tsy mety fotsiny io tonga de tenena hoe tsy mety ny ataony de zay asaina miteny foana le voaka tsy mety samy mahita nisafokotany isapari-tany miteny daholy ega mba misy vokany zay ilaza ambe zao ambe sosikevitra sy angavy anina olona lamosiny domenanao ka izy vegnenao eo zay zany mba fangatahana retomoko sosikevitra makasitraka anao anatin'izay sosikevitra izay raha isika nay ny antso tafiditra manaraka raha tovonarivo sanda 33 26 106 vovoka vitsivitsy efa ao ianao mandray ianao arany oeto fanakevitra miarabatsika avy any faratsio miarangady zao ny tena eny tompoko ohatry hoe nisy niteniteny foana le oanila ampitondrana le atokinina mo atoko manana tanjona ato misy hoe atoko ABM matona atoko hoe atoko atima manana tanjona atoko enao de tanjonao apahanitra miaraka le mpitondra amizao apahanitra le firenena ihany
Pamanina raha mba tsy mitenteny ohatry hoe ngodimbana reny mitenteny foana fa tsy le mpanao hevitra amina andriamanitolo sy amin'ny Facebook ianareo aloha no mitenteny foana fa tamin'ny vahoaka zany. Fa tamin'ny vahoaka setroka sy ny tomany amin'izao fotoana izao. Sahaza hoe tapenam-bata ny vahoaka ane meo iteny ane ry vahoaka re fa manana tenenina aby reo na aiza na gira Madagascar. Fa tsy ny anamena be ngamba teny hoe ny anamena be ino fa vola vokaramabola ny teny hoe tsisy ny Andry Rajoelina. Nasa isy hainao zao zavatra zao raha hoe ampandroso ny firenena ianao fa ampahantra ny firenena hainao tsara mitsy mampahantra le firenena fa tenao mitsy nampandrosa ny firenena ary mipiaradia aminy koa. Za eto dia miteny anareo mpitandro filaminana anenina ianareo fa ny olona efa leo délestage ane ny olona maninona ra io délestage io masoana fa tsy mitady olana risy indray raha ngaty eo tamin'izany ny vahoaka aloha raha mifahitako ny vahoaka malagasy fa ny vahoaka abelao iteny ny vahoaka fa aza tapenam-bava abelao anotsika nefa ny ony tsy azy raha ty amina olombelona le kanefa ianareo tapenanareo ny vahoaka aloha miteny atrely fa zay fa roa lava ty faratsy le mianto. Mankasitraka ny rôla avy any faratsio ao anatin'izay fanehonkevitra izay milamina dia miseso a rehefa mahitinareo avatoko avy mivavaka teny avatoko avanana mikofesy ao arady raha isika ary dia atso tafiditra manaraka raha tovonarivo sanda. Miaraba anao. Salama tompoko. Miaraba atsika. Salama babia vatety Tamatavy. Babia avy any Tomasina miaraba anao. Izy tena misaotra anareo mirahalahy magnano fagnavazana izy io ane eny zareo ane le izy fa ataony zareo hoe rano andamosiny gana dia ataony zareo hoe tsara tsy regny kanefa ne izy teneny zany ole fa dilalovagna amin'ny andro ake ino koa zavatra ay zareo ve hagnafatry masinina hazagna amborana jirama efa Tamatavy dia tsy fantany zareo zany hoe izao pont tokony lasagna an'ity izao pont tokony lasagna anazy efa mikaikay zany vahoaka zany zay vampinanana pombo amizay hoe io andao fa afaragna masina va Tamatavy fa amboarana andekaleka io ane raha vaozina anefa matosoka an'io e izy io ane sy Tananan'ny ray lalana zany hoe matetiky teniteneny kombena tsy Tananan'ny ray lalana ane a Madagascar fa erany ty Madagascar jiaby ty na Tamatavy fivoana tena mijaly sahiragny kanefa capitale auto-économique i Tamatavy jahano anay to lalana anao zao raha andeha ty faritsy mandeha me faritsy zay tana andiananao dobo rano mandehananao zao amy garotera amitsika miteny zao fa dobo rano da tena tia andoalika tia rano amitsika miteny zao zay zegny nataony fitondrana zay tsy mba mampalahelo malahelo vahoaky fa tsy hita sony zavatra ataonay de ty radio ty zao gn'angalana eritseritsy raha votapaky ty radio ty de fa malahelo aby fony vahoaka ty magnaraka ty radio ty misaotra tompoko. Mankasitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay zay ny ele resahako teo rehefa nanafatra venareo an'ireny VIDÉOS sy ny afomanga ireny dia iteny venareo nareo le mpitondry resahako hoe tena tsy mety le fitondrana anazy eriananina fa tsy afaka mitondra ny anina fa matoa ny entinareo dia tonga any an'le toerana zany zay miaingany sy any an'le toerana metrahana azy zany le dia ohatr'izay zany ty zavatra ty le milina lehibe io resahako io. Miaraba anao efa tafiditra ianao miaraba antsika avy any Toliary tsy miroro avao io raha mbola resaka ty fitondrana ty no resahanay fa raha mbola olona mivoaka avy amin'ny ben'ny tanàna Tananarivo ihany no mitondra eo no apetraka eo amin'ny filoham-pirenena eo dia tsy misy zany filoham-pirenena Madagascar zany eto io zao hatramin'izay 4 taona io RNC io tsy mpikatsika mihitsy manjam-pitondrana fitondrana Rajoelina io dia angamba camion 6 no mpitatitra avy aty Toliara makany Antananarivo filoham-pirenena Andry Rajoelina ty io zavatra ataony raha vo miteny izy ohatrany la manao asany ben'ny tanàna izy ohatrany manampy ben'ny tanàna ny asany eo fa tsy hoe manampy any Madagascar manontolo mizara kit scolaire anao dia iny zany no tsy hainao ary anao no miseho mialoha lalanao za tsy fantatsy ny fanjakana ve ny fidirany mpianatry tsy le manao fifidianana andro anankiray feno eny Madagascar ny bulletin miara mifidy ny olona rehetrarehetra fa ahoana anao mizara kit scolaire tsy miara misokatra ny sitsiko rehetrarehetra tonga fa miara mizara daholo no ina tonga dia fa tsatrany olona nandanan-tsekoly any ny kahie sy ny kitapo
ny olona ray tapotsisa fa tsy hoe mandeha anila zaraina ry nefa afaka 2 volana ny mpampianatra nefa lia tsy maintsy mitaky foana aiza ny kahenao de mianja 2 volana tolo ao zany ny kahe zay vao manoratsa ny zaza misaotra makasitraka anao raha isika indray ny manaraka be deaibe nareo milamina tsara tsika ao anatin'ilay fidirana rehefa misy miantso dia metsika sehatra izy de re anjara an'lay ao arina vao tapaka mihitsy ny de tonga de efa miditra tsika ohatr'izay miarabanao eny tompoka efa tafiditra ianao 32 51 632 eny tompo oui bazary eny toko bebe bazary bebe bazary efa ao ianao eto mifanehonkevitra anao tanao zany resaka ny babitaka eny zavatra marina ho any fa tsy hoe za raiky mahita an'izany tsy ny lalana nagnorana be sy andro iny nandregna igny efa doborany ny lalana natao passement io tegna marina raha zakeny babiny ary iny resaka natandray andro iny lalambe ary jirama zany koa impiritapaka andro raiky misy mefitra indimy igny jironako tsy puipui jironako zany azao fa tsy manjary tela kamisy ia zay nany bebe bazary veloma makasitraka ny bebe bazary avy any amin'ny faritry Tomasina iny oranandro foana ozy izy any amin'ny faritry iny ozy ihany koa namatsika avy any ny antso manaraka indray raisiny ratovina rivosanda amin'ity maraina ity izany efa tafiditra miarabanao arany eny tompoko salama honorable miarabanao honorable ina vavaoanao zahay baka tia Toliara rangahy tefa fa tsy misy TGV zao intsony ny ato Toliara ato fa tsy misy TGV ato Toliara zao vandy avao rozy misy TGV fa tsisy TGV fa tsy mila TGV zahay fa etsaky zahay TGV zao fa hivadiky mpanohitsy aby ato Toliara ato fa mivadiky zahay fa mpanohitsy aby zahay tsisy TGV zany ato Toliara ato mahavandy zay manao zao hoe mbola misy TGV ato Toliara fa tsy misy ato mandina nareo Tananarivo avao zay hetsiky nareo linisanay fa zahay fa vonona fa pare zao zay fa tsy teanay fitapitaky io fa tsy teanay vandivandy io zahay fa mahihitsy hafa zahay ny gegigegy iny fa tsy gegy sasy zahay nanzao fa mahihitsy aia raha atao fitapitahana avao zy fa ny vahoaky ty tsy misy miasa maty somatex maty ndosima maty toly maty aby za raha tsy misy olo miasa zahay mipetraky amin'ny territoire ato baka marainzay jiskariva kopakopaka aby territoire eo tsy tepetsahanay tsy misy asa tsy misy iny farany hanao raha tsy mety avao ka leo raha toy lafa aminareo mitao vonona zahay nga androany fa tsy mila ny fitonjaty sasy zahay misy ohatsy hoe honorable makasitraka honorable avy any amin'ny faritry Toliara iny mazava amin'ny fanehonkevitra zareo avany tsy misy tsony zany ny TGV-any ary efa leo ny vahoaka any amin'ny faritry Toliara raha isika indray ny avy any amin'ny faritra vaiza indray ty tafiditra ity efa ao ve ianao tsy miteny aloha raha isika zay olona afaka miteny ao arany miarabanao eny tompoko efa tafiditra ao ianao 32 62 801 afaka vitsivitsy eny tompoko eto mifanehonkevitra anao tompoko James avy aty Mazanga miarabany James avy any amin'ny faritry Boeny mbola tsy nisy fijaliana ohatran'izao rangata anatin'ny 80 taona eny tompoko mbola tsy nisy bolongamby nivadiky bolongambolamena nivadiky bolongamby zany tanatin'ny 100 taona fitondrana tsy ao ty aleo ravana ranga zay misaotra rehefa vany Toliara tsika dia nipaka tany Mahajanga tany amin'ny faritra avaratra rehefa vany amin'ny faritra atsimo dia raisitsika indray ny faritra avaiza indray no tafiditra amin'ity maraina ity ao anatin'izay fanehonkevitra mahakasika ny raharam-pirenena izay miarabanao arany eny tompoko miarabanao namana marfony miarabana manao tsara miarabany eo misanao ratovina rivosanda le resaka délestage zany tena tsy tafady zay solona kaiky ao tena mosa le délestage araka ny
Arakaraky ny fandehanan'ny téléphérique raha amin'izany zao ny téléphérique amin'ny sivy a dia verina kely mididy dia mandehandeha ny téléphérique amin'ny efatra dia vasa izy fa nefa tsy mba mahita vahaolana mihitsy hoe ohatrany hoe profetena mihitsy vahoaka malagasy a ikesa dia maly ilay vao tena an'izay indrindra moa fa mbola misy mikafaka mbola anao troisième mandeha any ilay député farafana fahadimy iny raha iny moa zany mabetsaka ny olona dia makasitaka raha ty amin'ny toerana misy aty fa hoe efa tsy dia normal efa tena diso fasy resaka politika loatra ny sainy ka anka amin'ny telefony nefa presque naranditsika rehefa mitoerana firenena eto Madagascar ty ny olona presque rehefa miteny telefony sainy ireny ireny any mamono tena indray maveo fa manahirana be reny tenotan'le rangaha iny fa iny moa arakaraky mafisoa azy vao maika mafisoa fisainana ihany koa mialatsiny amin'ny fomba fiteo mafimafy telo satria mafy loatra le zavatra fitenena anatin'ny ena mandeha manarak'izay koa namana maro zaona eo amin'le resaka eo amin'le resaka raha-pirenena koa amin'ny resaka zavatra tena zavatra tsy dia misy dika aloha zany tsy important be amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra ataon'le toloha ohatrany diso mirehare-be loatra nefa raha alaiko sara tiana fotsiny zao manana zavatra ohatra hoe manana telehibe raha manana ohatra hoe telefônina raika be nefa ao anatin'ny kitantaninao a tsy misakafo fa diranova ny voatra an'izany na toy ny ao ao anatin'ny afo mahasy izy nefa miherimiery manao zavatra nefa mbola misy teny manao olona maraka anazy hoe mbola mandeha zao tena an'izao zay dia nakasitraka ny namana mazovoanio makasitraka anao honorable raisika indray ny antso tafiditra roa io sisany raisika raha tovinarivo sanga dia fiheziko zay miarabanao eny tompoka efa ao ianao 03207 vovoka vitsivitsy efa io zao anao dia tsy miteny raisika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko oeto mifanehonkevitra anao arany ny zavatra misy satria dia betsaka no vahoaka hitatsika angam'izany manerana amin'ny Madagascar tsy misy mihitsy nefa be dia be manko nareo olona karamaina ny antso tena nareo ranga aza manao adina kanosa ao raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao avy tituliara avao e miarabantsika avy any tituliara eno vovola efa ivolagna eo efa tsy raha fahasoa eny tompoko fa tsy raha fahasoa raiky zay faharoa eny nakasika andozy hanao troisième mandat zay moa fa tsy fagnikinzay avao fa tsy magnikinzay za tituliara toy alafa izay raha hisy aleo Tananarivo handesy ny raika avao ity an-Tananarivo fa za tsy mila niny za tituliara ato fa tsy mila niny sasa tsy haina ity andilahy politika raha ty avao mbola fahatany avao lafa politika hay iny ity hoanin'olo politika iny zao varitsindro koa ilavy filia volan'olo koa nda etia zao ka zay manakarneza avao manan'izy zay manakory avao manakory ka hay zay tegna raha manakan'izao ka lafa ohatsy zay ka kaliny fa olo mahitsy aleo koa Tananarivo avao andesiny za tsy andesy za karato fa anao président manokany zay zay gn'itako afa tsy hay aroa olo reto fa olo raty farany olo raty olo reto tsy hay aroa reo manafalemilemy reto reo ka manahira makasitraka anao raisina indray ny antso tafiditra manaraka misesy dia tena misesy mihitsy ary tena maro dia maro isika miarabanao efa tafiditra ianao 03207 366 vovoka vitsivitsy afaka miteny avy hatrany ianao satria efa tafiditra efa mihodina be eo fa mihoatra ny 10 sekonda mahery ianao zao dia tsy afaka hoe afaka miteny avy hatrany ianao eny tompoko eny tompoko eny tompoko tsikaritsa hoa hatramin'izay nandehanany teleferiky io fa dia tapaka foana jiro ty anosy aty mandrapahatapika io rehefa maraina zany hoe me tsy mahafinasa aloha zany zay fa mivezivezy amin'ny teleferika be zany zay vao afaka miasa ohatra ridicule be le izy déshabiller Pierre pour habiller Paul zay zany zao zavatra mitrangy eto potika mihitsy le ekonomia malagasy amin'izany rehetra zany tsy hitako hoe inona ny ilamin'ny teleferika io raha ohatra ka haniba zavatra ohatran'izany le izy bombina fotsiny le filoham-pirenena dia manao hoe herim-bongidina fotsiny manaraka an'izay reto ekipa Barea tsy mahazo mivoaka fa omena vola raha $10
voalohany indrindra aloha aiza misy lera $8 omena azy manaraka an'izay misaron'ireo olo ireo ve zany voavita zay $8 zay raha ohatra tabenao miboaka izy fa hoe tsy mahazo mesikinareo fa ekipa firenena amiko zany ohatra fitiavan-tena loatra raha hoe tsy mahazo mesikinareo fa de fa anaynareo de anay fanagiazana ny liberté an'ny filazaona zany zavatra zany na de hoe iarovona firenena ary izy tokony tsy atao an'izay vady akolaka zay zany izy satria fantatra fa miravoravo izy ireo soloranao $100,000 izy isany tsofary amin'izany kanefa mivady ireo koa ny avenir ny fady hoe mety akoho kely tsy fazapotim-bary izy zany amin'izay fotoan'izay etak'ilan'izay nisy an'le mpanao baolina maître kira e manao mangataka tolontanana iny reny ara moa efa ela be izy nitaraina ny nangataka feona tamin'ny président tsy nahazo nefa efa hoe parole izay andao tongavany abraoko patati patata tsy misy réalisation hatramin'izao ko vao maika be fa reto ekipa amin'ny Barea dia eritreretina omenao $100,000 sarotra ihany zay fa misotry makasitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay sorana daholo isika rehetra niditra mivantana tamin'ity maraina ity fakasitrahana manokana no atolotra ho an'ny Ratovinarivo Sanda Andriatsilavo Hery Gaetan niaraka nanao famakafakana teto Ismaël Abdala ihany koa tao anatin'ny izay sehatra izay afaka 30 minitra ny tenako mbola iverina eto miaraka amin'ny Ratovinarivo Sanda ao anatin'ny sampany fampalalambavao eto anonjam-peo ny 7 teboka 7 fa dia isorana avokoa isika rehetra teto Madagascar sy ny tany ampitan-dranomasina ny antsehatra tamin'izay andraikitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana ity mametraka ny samy tsara arany samotahina Andriamanitra